tanora katolika manambatra ny finoany ainga avao ho any Madagasikara. Aza matahotra ry Maria masitrak'Andriamanitra ianao. Fatatsika moa zany fa aty Majunga ny tanora rehetra amin'izao fotoana zao toy ny ray fampitambo avao zay fa natao ka hatramin'izay ka hatramin'izao. Tamin'ny le 9 ny volana oktobra teo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny JMJ teto Majunga hitatsika tamin'ny regny hainao manjery maro samihafa regny dia ny omaly fahafolo ny volana oktobra teto amin'ny site Sainte Faustine moa zany misy anay rehetra reto reto ny zanaky Fond Dauphin ankoatran'izay mizarazara anaty site rehetra any dia nandalo teto aminay Monseigneur Oudon zanak'olona archevêque-ny Antananarivo ny tondra ny fampianarana mahakasika ny antso zay nataon'Andriamanitra ny Masina Maria dia nisy famelabelaran-kevitra ihany koa mahakasika ny fiason'Andriamanitra na eo amin'ny fiainana laika zany na eo ihany koa amin'ny sakramentany filadarana maro samihafa. Dia omaly tolakandro moa zany taorinan'izay fampianarana ataon'ny évêque zay dia nisy ny exposition zay nataon'ireo fikambanandreny jiosy lahy sy vavy zay misy eto Madagasikara. Tena zava-dehibe io satria samy manana ny karismany ny fikambanana rehetra dia nisy fotoana mba hahafahana ny fampizara nanontany momba zay fikambanana zay omaly tolakandro. Androany maraina androany faharaiky ambin'ny folo ny volana oktobra kosa dia tamin'ny maraina teo dia ny évêque-ny Ihosy Monseigneur Fulgence Razakavony évêque-ny Ihosy ao amin'ny Sepalina ihany koa nitondra ny fampianarana teto amin'ny site misy anay. Dia androany folakandro moa zany androany amin'ny androny faharaiky ambin'ny folo volana oktobra dia quartier libre zany hoe efa vonona dolo ny ekipa zao dia ho any amin'ny bory ny tsangatsangana fotoana rehetra hitatsika amin'izao fa tena sady matanjaka daholo zalahy reto aforma tsara aza manana souci misy nanao rehetra ny Fond Dauphin ato misy mariaky ato misy tanambao ato katedraly ato amin'ny site misy anay ihany koa misy ny vevavin'ny tanambao vevavin'ny beloha lehilahy ny Tsiombe ato anatin'ny site marobe moa zany site ny fampizarana teto amin'ny teto Majunga dia mizarazara arak'izay site zay ny zanatsika avy any amin'ny diocèse sy ny taonagnano. Aleo mba mizara-kely anao président koa mba ino mahafasatanana so zany ny président na amin'ny firenena raha zava-misy eto zany dia afapony tanora satria diady dia mivavaka aloha dia feny fotoana tiky zay misy ray aman-dreny tororaimbe mpiangonana mon père diacre frère resaka sécurité dia milamina dia nafapo zahay da mankaraka anareo fa mafapony tanora zao zay dia quartier libre dia sangasangana rehefa avy eo mampamaty rehetra agnaby teateaka amizay ary